Asandrato ny tanatsika ahofahofainy amin'ny lanitra ohatra manao présence reny hoe tia Jesosy androany maraina indray herinandro vaovao mbola tsy tany masoko indray androany a tsy nydrenesin'ny sofoko a surprise tao aminao no foazako maraina fa mbola isan'ny velona tsy manana koatra ny androany Andriamanitra fotoana sy fofinaina omenao eny ambavoriko a afahako manome voninahitra sy mankasitraka anao indray tsy tompony ampitso a tsy tompony rehefa aveo a fa zao ny fotoana mety indrindra anomezako voninahitra anao amin'Andriamanitra mpanjakako anao aoka ny fotoana androany maraina ho fotoana manokana hitenenanao amin'ny olonao indray ampafantaro anay a ny lalanaina izoranay araka ny sitraponao dia mampianara anay isan'andro nananay foendry tandremanay ny teninao ijoronay araka ny sitraponao ampanekenay antsafidiny ao anatinay ho tarihan'ny fanahy masinao indray mba hanehoanao anay fa zanaka ao zahay atao vitany ty zao tontolo zao ty fa misy zanak'Andriamanitra eto ary azoko antoka Andriamanitra fa ny lohalika rehetra ho an'izay tonga eto amin'ny fanatrehanao androany dia hivavaka ho an'izao tontolo zao hivavaka ho an'ny Madagasikara hivavaka ho an'ny Malagasy tsirairay avy hivavaka ho an'ny nisa tokantrano hivavaka ho amin'ny fiombonan'ny olona rehetra aminao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilay ny firenena rehetra zao ny fotoana hiandrandrana fampakarana ijoroana ho vavolombelona mifatokina hanehoana ny mahazanak'Andriamanitra marina hoeto zay amin'ny fahamarinanao Andriamanitra tafio fahamasinanao mandrakarivo zay meo toe-po matahotra anao zay fa mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao ny sitraponao no aritra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Ndao tsika ity tanana mafy any tompo a mirary soanao a azo toerana amen. Alleluia. Mirabantsika rehetra indray androany maraina fantatrareo hoe fa zao tontolo zao tsy mety tsara zany ary tsika rehetra dia mahalala sy mahafantatra fa natoinona zavatra ataony mahalalana sy manam-pahaizana anampiana ny fiainany dia zao tonga amin'ilay fitenena hoe zay be fahalalana dia be fahoriana arakaraky ny tombon'ny saina sy fahalalana nefa mahagaga koa fa tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny olona fa arakaraky ny tombon'ny siansa sy ny fivoarany dia vao mahay mampahory tena ny olombelona satria misy manka na banga tsy azo ny sain'olombelona fenona mihitsiny fa ilana an'Andriamanitra io ilay toeran'Andriamanitra mahafantatrareo hoe fa raha manam-pahaizana be na manam-pahalalana be mpanapaka ohatra nefa tsy manana fiainam-panahy miaina amin'ny fahamarinana dia raha tokony hampandroso dia lasa mamotika asanazareo ny tiako tenena satria ny fivoarana sy ny fandrosoana tsy miankina amin'ny fahalalana fa toe-panahy zay no mahatsara ny sekolontsika raha ianao zany zao ataontsika hoe omen'Andriamanitra fahendrena amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao dia ny fahatahorana an'Andriamanitra no iainanao isan'andro hiatrehanao ny andavanandro mpiainanao androany maraina manokana dia hizara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy a inona ny problème iainan'ny olona andavanandro rehefa tsy ampy communion izy reo olana atrehan'ny olona tsy ampy communion inona ny fototry ny olana ny problème tsy hoe ny zavatra atrehanao mafy be fa misy zavatra misy toetra mitsiry ao anatin'ny olona tsy ampy communion zay olana faran'izay ngeza be na zanak'Andriamanitra azy izy tsy ahafahany tena miaina ny fiainany ampifaliana isan'andro rehefa tsy ampy communion na fiombonana amin'i Jesosy Kristy tsika dia manjary mifikitra sy mifantoka amin'ny zavatra eny ivelany tsika mpanompo Andriamanitra dia ohatr'izao lasa te hifantoka tsika amin'ny fampiasan'Andriamanitra tsika hoe te hifantoka hoe ianao olona ampiasain'Andriamanitra manomboka adinontsika hoe inona ny zavatra tiany Jesosy sy andrasan'i Jesosy bebe kokoa amintsika mihoatra noho izay zavatra tiantsika hanampian'Andriamanitra tsika mba hisehoany amin'ny alalantsika ao ahiditra lalina
raha ny tiany Jesosy sika dia hijoro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra foana, manaiky ny sitrapony sy manao izay ankasitrahany. Fa tsy ho karazana mpanompon'Andriamanitra variana amina manifestation ny fisehoan'Andriamanitra ety ivelany eo amin'ny fiainantsika amin'ny fanampiany amin'ny alalan'ny ositra. Tena tian'Andriamanitra amintsika nefa dia isika ampy fanokana tena amin'Andriamanitra. Ny fananantsika fanokana tena zany ara-piomborona amin'Andriamanitra dia tsara lavitra no ny fanehoan'Andriamanitra antsika amin'ny faneho-kery ampiasany antsika amin'ny maha-panompon'Andriamanitra antsika. Rehefa miresaka tsika mahakasika momba ny fanokana tena dia tsy hoe mitokam-bavaka be fotsiny tsika, fa manaiky anokana ny momba antsika manontolo eo ambany fitariany fanamasina tanteraka. Zany atao hoe fanokana tena. Ny fanokana tena dia tsy hoe tsika mitokam-bavaka be mandritry ny tontolon'ny andro, fa miditra ao amin'ny fitokanam-bavaka tsika dia mivoaka avy ao, dia mbola mitovy amin'ny teo aloha ihany. Fa le fanokana tena lazaiko eto dia isika mpanompon'Andriamanitra manaiky anokana ny momba antsika ray manontolo eo ambany fitarian'Andriamanitra sy ny fitondrany tanteraka. Samy hafa ny hoe zanak'Andriamanitra ianao mahalala fanateraka indray, sy ny hoe Andriamanitra mirehare aneo anao fa zanany ianao, tsy mitovy zay. Le zanaka voalohany ianao nandray an' Jesosy, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra no asehon'Andriamanitra, fa misy le dingana maha zanak'Andriamanitra ambony kokoa no ny fandraisana ny fahateram-baovao tamin'ny novany ianao. Le ray voalohany ianao novay no tonga zanany, fa le anankiray faharoa tsy hoe ianao novay no tonga zanany, fa ianao niova aseho ho zanany. Manao am'le fiovanana aseho zanany. Dingana faharoa Romanina 9:7-12 izay, fa zay tariany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Dia jereo hatramin'ny 9:9, fa ny fanao anatsika, ny fanofanan'Andriamanitra dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Confirmer ma zanak'Andriamanitra tsika. Satria mitovy tsy misy elanelana ny fanambarantsika sy ny fandresen-dahantsika amin'ny volonté n'Andriamanitra, volonté parfaite na ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Ao dia mos izy fa zao zavatra rehetra zao dia miandrika maniry fatratra amin'izay ny fampisehoana n'le zanak'Andriamanitra manaiky ho tarihana. Tsy mitovy zany le hoe zanaka natsangany tamin'ny fahateram-baovao tamin'ny naneketsika nandrain'i Jesosy, sy ny fahefan'Andriamanitra maneho atsika taoriany naneketsika anoka tena manaiky ho tarihiny zato isan-jato. Tsika raha ny marina dia natao velona sy aina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy karazan'olona feno eboebo, fa olona feno fanetretena amin'izay fotoan'izay. Rehefa ny toe-panahintsika no nampanekentsika teo ambany fahefa-pitariany, dia mametraka ny lanjan'ny fisiny ho ambony noho ny fampiasany atsikasika. Tsisy fiatraikany mihitsy ao anatinao aorian'izay ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Tsisy fiatraikany mihitsy ao anatinao. Mazaka ny fisehoany sy ny fampiasany ianao rehefa tsara communion na tsara fiombonana aminy. Satria ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra sy sehony amin'ny alalanao dia manondro azy zato isan-jato. Manondro an'i Kristy zato isan-jato. Ary ny fampianarana avy eo am-bavanao dia mitona ny hafa izay miaino anao iombona amin'i Jesosy tanteraka, fa tsy jery olona ampiasain'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Ny marina, raha ny tokony ho izy ny alalàna, olona tsara communion
no mizara tenin'Andriamanitra. Dia ny zavatra zarainy manondro ny Kristy sy mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Inona ny mamaika an'Andriamanitra? Raha eto izy androany maraina mampianatra eto. Androany ohatra. Inona ny mamaika azy? Mamaika azy, verin'ny olona izy, dia te hiombona amin'ny olona izy. Mamaika azy, ianao azo antoka teniny androany ny fisiany mandrakizay. Zay no mahatonga ny filazantsara manova toe-po sy manova fahazarana. Attitude et habitude. Toe-po sy fahazarana. Rehefa ao anatsika ny fanan'Andriamanitra, dia manampy atsika ny fanan'Andriamanitra ampiapita zay rehetra fahafenopaha-masinana tao amin'ny Kristy nahatonga an' Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Tamin'ny nanangana ny fanahy masina azy tamin'ny maty no ny fanahy ny fahamasinany. Ho ao anatintsika ihany koa. Satria raha ny fanahy zay tao amin'i Jesosy Kristy nanangana n'Andriamanitra azy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Dia zay fanahin' Jesosy Kristy zay nanangana azy tamin'ny maty zay koa no anangana ny tenantsika mety maty. Ka ny fananganana amin'ny fananganany tena maty dia tsy surprise fa ny fandresen'ny fanahy masina ao anatinao androany mitohy amin'ny andro hanovananao raha-pitso. Timoty 1 toko 7 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fandrao ieboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fanamelohan'ny devoly. Hitanareo ny olona azo ny devoly fandriana amin'ny fanamelohana dia toetra tia mieboebo. Je suis. Iny ihany no conjugaison ainy, iny voalohany iny. Manaraka an'iny izy ohatrany tsy dia miraharaha an'iny loatra. Fa iny ihany je suis ihany ny ainy dia zay. Verbe être amin'iny ihany. Alléluia. Jereo tsara ny teny nozarain'i Petera rehefa avy tao amin'ny efitra ambony reny izy. Inona ny zavatra hitanareo? Atao vraiment rehefa feno fanahy masina zao zany, tsika zany tsy tokony andeha lavitra be fa andaontsika teny hiverina mihitsiny amin'ile teny mpahamarinana hoe ohatran'izy Petera taoriny fidinany tao amin'ny efitra ambony reny. Ny teny eny ambavan'ny olona ampifanokana tena sy firaisana amin'ny fanahy masina, inona no mivoaka tao? Dia zao ny zavatra mivoaka tao aloha. Voatsindrona ampon'ny olona rehefa nizara famonjena sy ny lazany amin'i Jesosy Kristy Petera. Azan'ny apôstôly toko 2. Jerentsika vetivety. Azan'ny apôstôly toko 2. Manomboka amin'ny 7:20. Mino aho fa sy hitrana isika. Amen. Ozy izy. Ry rahalahy, aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa nanao fiainana taminy fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Hitanareo ilay fipetraka ilay naverin'ny Petera mihitsy tamin'ny Jiosy. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'ny Kristy fa tsy nahafoy ho an'ny fiainatsity izy ary nofony tsy tratry ny fahalovana. Zany Jesosy zany, tanareo amin'izay, dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zay rehetra. Ny zavatra nizarain'i Petera tonga dia manondro an'i Kristy. Ary efa nasandatry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, miresaka momba an'i Jesosy ihany, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida niakatra tany an-danitra fo izy, Jehovah nilaza tamin'ny tompo mipetraha eto tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao fitoeran-tongotrao. Koa aoko ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Zany ny zavatra eny ambavan'ny olona feno fanahy masina. Tendao? Ary nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba.
areoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanamasina. Azonareo? Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza antsoiny Jehovah Andriamanitsika anantona azy. Hitanareo ve le zavatra misy? Dia jereo tsara hatrany andimy fa fito amby efapolo fa ny zavatra nytenen'ny Petera nanindro natao hompon'ny olona na tonga ny 3,000 nan'olo-tena dia ny fanambarany amin'ny famonjena sy ny fahamarinan'Andriamanitra avokoa, tsy misy zavatra hafa. Tsisy amenna na vory olona 500,000 satria azo fiara vaovao izy na azo miliary izy. Ny tena filazantsara dia manondro an'i Kristy mamelona ny mandrakizay hompon'ny olona, mampijoro ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mamerina ny maro amin'ny fahamarinana, mampibebaka ny maro iala amin'ny faharatsiana, mampijoro ny olona hifankaty. Halleluja! Zany ny filazantsara marina. Ary ny filazantsara marina dia mampitoetra sy manokatra ao anatin'ny fon'ny olona anana fiombonana lalina amin'Andriamanitra sy angetaheta azy. Zao ny faran'izao dia andro tokony hiverenan'ny maro amin'ny fahamarinana. Sa zao mahita fa Andriamanitra dia tia mpanjaka ny fahamarinany tsisy kilema eto amin'ny firenentsika. Tena mahita an'izany raha ny fitondran'Andriamanitra dia zao tian'Andriamanitra hibebaka daholo ny rehetrarehetra ary tsy tian'Andriamanitra izy valifaty zany intsony mandrakizay eto Madagasikara. Marina dia olazaiko. Alao hiteny zavatra marina kely androany. Tsy resaka politika androany. Iresaka toe-panaraka an'Andriamanitra androany maraina. Zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao eto Madagasikara. Raha ny tian'Andriamanitra sy ny ligne directive tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny firenena. Hifamela heloka ny rehetra ary hifankatia ny rehetra. Nareo ve tsy mahita fa ohatry ny tiany devoly atao dôme zany? Ohatry ny tiany lalaovina amin'ny domino zany ny toe-pon'ny olona. Zay tonga eo mikaka dia zay rehefa avy eo indray kakaina. Dia avy eo zay avy kakaina dia mikaka indray. Dia zay mikaka dia kakaina indray. Dia fantatrareo mahatonga le problème ao anatin'ilay izy. Lasa mihitatra be le izy dia tsisy fiafarany mihitsy satria misy fotom-pahamarinana tokony ahorona. Zao ny zavatra anankiray tena sarobidy. Ny problème rehefa omenao alalana ao anaty rafitra ny mpitantana dia manao zay tiany. Fa rehefa tena mafy ny fifehezana amin'ny rafitra tsy misy tsony fanokana, tsy misy tsony korotana, tsy misy tsony tabataba satria rehefa eo ny marina dia ny marina manafaka atso andeva. Ary zay ivavaka amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra ny esprit de discernement ahalalana ny vary sy ny tsiparifary amin'izay. Alléluia! Zany ny tokony hiforetany tongotry ny loaliky ny kristianina. Ny firetan'ny loaliky ny kristianina mba ahafahany fandresenao tsy ainany anaty fitakatsony mandrakizay. Fizany mino an'io zao hoe aiza voazina izy olona matoky olona. Efa betsaka izay fampanantenana teto amin'ny firenena zay. Resaka sika firenena. Betsaka fa iza ny ilain'ny firenena? Jesosy ny ilain'ny firenena. Jesosy ny ilain'ny firenena. Le tsy tokony izy tsony hoe anona hialako raha mbola valifaty. Miorina eo anatina valifaty reto ny ainan'ny firenena. Zay mpamaly faty dia mbola hovaliana faty ihany. Satria zay natonga Jesosy nareo ve kristianina ndao kristianina rehetra tsangano tana zay kristianina rehetra. Andao tsika hijery an Jesosy. Avy any Jesosy hosamborona. Arrestation tena faran'zenjana. Ny mpanompo mpisorona no hiarete an Jesosy. Dia avy any Petera tonga dia gosogoso Petera za mahafantatra an'io fa olona tsy nanoto tsy nanao ninina fa aloha tena miaramaty eto zay sisy tonga tena voaka angaray ny sabata ndriatany ny sofony maliko. Azonareo ve mipetraka ilay izy? Dia iza mibedin'i Jesosy? Nefa iza ny tia Petera na tonga Petera namoaka sabatra? Dia ina nananaran'i Jesosy amin'ny Petera? Raha sabatra ny anorenanao ny fanjakany dia horava ny sabatra koa.
Tsika ne manana mpampianatra tsara, tsika ne kristianina natao anaraka ny mpahan Jesosy sika. Tonga kosa ny fotoana ary za mino fa itsoka eto ny rivotry ny fanahy masina. Amen. Tonga kosa ny fotoana tsy tokony hifanenjena raha zavatry ny tany zany. Za tena mitsotra aminareo. Rehefa madio fo ny malagasy, tena miray amin'Andriamanitra ny malagasy, tena fahamarinana andana amin'ny malagasy, mifamela heloko amin'ny malagasy, tena mitsotra aminareo a. Olarana voalohany eto Madagasikara. Jesosy ny teny koa hoe azadino fa ny farany voalohany. Io fantsiana toe-panahy fotsiny io, fantsiana toe-panahy sy toe-po fotsiny io dia fitsoran'Andriamanitra io. Zay le zavatra tiako toriana jereo tsara. Le olona, ny olona ne tsisy olona ratsy, tsisy pasteratsy teo. Fa devoly mampiasa ny olona. Raha vao tsy ampy fanokana tena na iza aza, mety azo devoly ampiasaina rehefa tsy ampy fanokana tena sy communion. Dia ina ny andrasan'Andriamanitra aminao kristianina, hivavaka ho an'le tsy tonga saina mba hiasa Andriamanitra amangy azy. Dia eritrereto Stefana ny atao hoe fahendrena itsanga efa zay tsika zao raha vao tsy mitandrina tsara dia diso fifatohany sika, diso adversaire sika. Ny fandresena zao androany maraina, raha ohatra ka miverina amin'ny Jesosy daholo zay olona heverinao, fa ratsy eto ambonin'ny tany. Saoly vao avy nandrava ny Israely, vao avy nandrava ny kristianina. Reo jiosy kristianina nataony nahita mihitsiny kopikopy. Ary Stefana mbola teo izy nijoro tsara le faso. Toram-bato ny lamba Stefana eo tongotry Saoly. Fa ozy Stefana, raha eo, azy isainao elony ane. Te-po kristianina. Dia samba koa nahita olona zany, hoe niala teto an-tany, dia nampahitana mihitsy io Jesosy mijoro ao kavanany ray, te an-tanana hoe bravo, tafita ny te-poko any amin'ny Stefana. Ka ny olona azo bravo ampitsangana ny Jesosy eo à droite du Père, eo ankavanany ray. Dia zay olona manana ny fony, fa tsy zay olona maiky ny anao zay asa ataony fotsiny. Ny tena asan'Andriamanitra, diso nenetsika rehefa tiatsika ny mandika an'le hoe haiko atao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'le papahery a, dia ny zavatra rehetra tiatsika atao hoe haiko manangana maty, haiko ohatr'izany manangana satsika tsy zay, fa vakio kely ny eo alohany io, haiko no ory, haiko no faly. Le zavatra rehetra tia Paoly atao, le fanananao ny fanahy fiononana sy fitiavana ary fiderana sy fisaorana tsy miova mihitsiny ninona zavatra trianao, dia zay ny atao hoe olona mahay manao zavatra rehetra. Tsika tsy mahazo mandika vilana tenin'Andriamanitra. Amen. Miaintsika ny tenin'Andriamanitra, miaintsika ny fahamarinan'Andriamanitra. Za te hangataka aminareo sy te hangavy aminareo a. Tena andao hiasa zao mihitsy ny moment opportun, na fotoana tena mety, mahamety atsika hitorintsika amin'ny fahamarinana mba hatonga le refondation eto Madagasikara ho any amin'ny volonté parfaite n'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Asiteatarana mafy ho Jesosy. Alléluia. Alléluia. Dia jereo ny zavatra nisy nanova fampianarana. Zao tontolo zao, rehefa tsy tao ny fitarihan'Andriamanitra, rehefa nanomboka ny variana amin'ny fiangonana, dia niova amin'ny fampianarana. Dia rehefa mandinika an'le izy ianao, ohatra ny tenin'Andriamanitra tsongaina tsy nitovy tamin'ny Petera feno fanokana tena zany tsony, le fampianarana misy eo anivon'ny fiangonana. Ho azavaiko aminao. Zany le mila sitranina, sekolim-panasitranina moa androany dia efa miaina mialoha sahady isika ny fanasitranina izay tenin'Andriamanitra ho atao ao amin'ny fiangonana. Miova ny fampianarana, manomboka ny fampianarana misy, rehefa mandeha izy mandeha ohatran'ny Jesosy nyresahanao anatin'le izy, fa mifarana le fivoriana rava manondrolona le fampianarana. Tandremy mikitika amin'ny pastera, zay mifaran'le izy. Ianao zany rehefa nanatrika fivoriana satria mandeha le teniteny fiainana. Dia zao, tsy nampifandray ianao amin'ny Jesosy ny fiafarany le fivoriana.
fa nanondro mpanompon'Andriamanitra ilay izy sy niositra ao aminy. Rehefa niambavan'ny olona tsy ampy communion ny teny dia mivily lalana tsy manondro an'i Kristy fa manondro olona. Ny teny rehefa mivoaka ny vavan'ny olona tsy ampy fanokana tena na communion amin'Andriamanitra, teny tsy manokatra fo hibanjina an' Jesosy sy iray amin'i Jesosy fa manokatra fo hijery olona ampiasain'Andriamanitra sy ampifantoka anao mivokatra fotsiny. Rehefa rava amin'ny fivoriana dia olona ny tsaroana, vokatra amin'ny mameno ny fo, fa ny firaisana amin'Andriamanitra atao anaty fibebahana zéro. Tandremo fa zao ny faran'izao dia be dia be no avy amin'ny anarako Jesosy, mampiasa ny anaran'i Jesosy fa tsy tena an'i Jesosy Kristy tsony. Tandremo saovariny sika efa manomboka tafiditry ny fanaratsy mamily lalina ny fampianarana ao amin'ny anganongano raha tsy mitandrinatsika fiangonan'i Jesosy Kristy. Hitanareo ny zavatra mitranga betsaka amin'izao ny fampianarana atonga anao mandrimandry eo anaty ota tsy vita fibebahana zany fa mialoko ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra fotsiny sy ohatrany hoe mahatonga anao ohatrany hoe tsy maninona zany par sa grâce noho ny fahasoavany. Vitsy zany ny olona voatsindrona po zany ka mangetaheta ny ombona amin'Andriamanitra, vitsy zany. Hitanareo amin'izay? Zay ny maharatsy ny teny tsy mifototra na miorina amin'ny fampianarana marina. Ny problema dia zao, le teny tsy tafiditra tsony fa efa manana ny vonona amin'ireo fampianaran-diso mipetraka mitondra fitsarana tsy misy fiombonana ao anatina fibebahana marina zany amin'ny fialana amin'ny fahotana sy ny faharatsiana intsony fiangonana ny akabiazany. Ohatrany hoe tsy maninona zany fa te hiado an'ny tenany, avadika mihitsy le teny. Ohatrany hoe ngamba ry pasteur Rodolphe reny te hiado an'ny tenany ny ezaka azy ataony fa tsy miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Mila mitandrina nareo ny fampianaran'ny pasteur Rodolphe fa mitondra fanameloan-tena. Ataoko ity za mitory foana isan'andro, tsisy fanameloana amin'ny Jesosy raha mbola isan'ny velona ianao. Mitory an'izany sa tsy mitory? Fa zao rehefa jerenao ny eglizy primitive, ny grâce na ny fahasoavana dia miandro tsy disponible ho an'ny olona miverina. Satria raha voatsindrona po ny olona ka tena mibebaka ny ala amin'ny ratsy fanaony dia zany ny ilain'Andriamanitra. Fa tsy hoe hialoko ao ambadiky ny grâce hoe no fahasoavana dia hitoy amin'ny fanaony, satria matoa efa maty antoko Jesosy dia zany azo tombony amin'inona. Tombony anao indray ve ny tsy marina sy ny fiainam-pahalotona sy ny fijangajangana ambady telo ianao par sa grâce. Asa vily lalina amin'ny fahamarinana. Amin'izao ny faran'izao dia tsy pasteur na mpanompon'Andriamanitra ny zava-dehibe, tsy dénomination, tsy fahagagana na famantarana, tsy fanomezam-pahasoavana na olona ampiasain'Andriamanitra. Ny zava-dehibe Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Tiako atao amin'ny tiasa fanompony ity nareo tena manana sy mahalala tsara zany lanja ny fanomezam-boninahitra an' Jesosy zany amin'ny fiainanareo. Tsy olona Jesosy Kristy ianao sizy no iona rehefa hiala eto. Tsy olona nampitoroteny fanatrehan'Andriamanitra no ilainao. Ty tena raha ohatra ka tsy hamotsitra anao mba eo ambanin'ny fitarihan'Andriamanitra sy ny fanahany, iaina manokana ny fanatrehany tahaka izay iainako an'izany. Mijoro vavolombelona eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsisy antony tokony hijoroako an'ity vavolombelona ity, satria raha hiteny zavatra anganongano aminao ahako, raha anganongano aminao afinaritra ny sofinao, nefa lainga le izy dia mahavery zany. Reraka be afaka omaly, tena vizana. Dia rehefa vizana teo ambony fandriana dia ohatrany hoe noza maintsy amin'ny vadiko tena melamela otra zany akio. Dia zavatra nitranga
natory moa zany de natory de fo maraina alohan'ny foazoko maraina nisy nanotra ny tongotro tena ieniko mihitsy hoe manotra tena manotra mahazo aina be mihitsy aoriny de maraina ny teny tam'vato zany tsy tafajery an'le manotra fa de tena faly fotsiny hoe nakafy hoe ndre nanotra ihany zany raha matoa e de niteny tamin'ny ahako merci de ozy izy nijery anao ohatra zao zaho izy tsy nanotra anao de o zao maintsy azy atao sérieux satria zany orona zavy moorona de tsy aheno ianao tena tsy nanotra anao aho izy amin'ny anaran'i Jesosy zara koa mba natoriko tena aza manany ihany akio aho fa tena mpanana tena tsisy ozy izy de iza zany nanotra anjely naniraka anjely izy nanotra tanoty savoie koa ohatra zany vizana be tanoty savoie de zatrazatra le ororona point reny mba mahafinaritra anazy zany de ity ndray tena olona pasteur amin'ny asa fanompoana nanotra ana tenoriny de tonga ny pitsy natory zany de ny pitsy maraina mba nanao câlin kely taminy de ozy maintsy anazy hoe câlin hoava tena merci rangata manotra za tsy nanotra amin'ny papa de ozy maintsy anazy tsika sinareo raha hoany resaka tena tsy za zany news nisy tena newsna mihitsy izy mifarava za tsy news satria izy ny teo tena Jesosy io fa manina ho any endrika eo nalainy Jesosy ka za mpanotra ozy ianao zany manotra anao manomboka zao rehefa makatia hitanareo rehefa tena mifanjakany no anaty fonao rehefa tena mifanjakany de manao tsy fanaony amin'ny olona hafa no ny toe-ponao Andriamanitra satria misy fotoana hitan'Andriamanitra hoe mety ny olona tsy afaka amin'ny fotoana rehetra mety tsy voatery hoe fa ianao zanany afaka koa ny tonga de nomeny ohatra Samsone fotrany aloko indray malemy misitraka ny heriny fonombola za de efa niaina tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny fanampian'Andriamanitra avy nanao tafika masina indray mandeha de eo amin'ny médecine io de iny amin'ny hitanareo ny le couloir kely misy lavalava satria efitra anankiroa manao ohatrao de misy le couloir lavalava zay eo amin'ny médecine io de avy nanao tafika masina ako de tsy samandondono amin'le toerana fa nalaisiko le saka misy ny akanjoko tamin'izany moa akanjo masina fetsona ihany fa mpiandro koa tamin'izany de natory teo am'le izy de etsy anany de gaga maraina eo ampivoatrany voalahatra ny tsy nefa le olona rehetra matory de za matory eo am'le fandriana tokony hipetrahako nefa mivaravarana midy tsy tsaroka akory nidirako tao an-trano iza no mibata za sora mijoro vavolombelona am'izany de ohatrany hoe io ve tsy be resaka fa mijoro eto amin'ny anara maheriny Jesosy avy any Nazareta fa niainako zany za zany raha mitory aminareo mikasika momba ny Jesosy de zavatra niainako no entiko itsona vavolombelona na tsy voatery inonareo azy fa tsy maintsy zaraiko aminareo fa misy zany tsy nofinofo ny lanitra tsy nofinofo Andriamanitra tsy nofinofo ny fiainana mandrakizay fa de ny ety tany no de manandrana ny tsiro ny hery ny fiainana ho avy ao am' Jesosy Alleluia zay mahatonga manondro azy sy manambarany aminy aminareo ilainao mihoatra ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra de ahafahanao misitraka zavatra mihoatra no ny zavatra hita maso rehefa hiainanao ny fisiny sy ny fanampiany fa zao mila vitanao mifehfo amin'ny fotoana isehoany fanafotoana traindray ianao mahazo teny marary fa tsy avelan'Andriamanitra maly ianao fa mangina traindray ianao mandray fanenjehana mafy tena misy olona manompa mihitsy amin'izaletsika le manao hoe pisy le hoe pisy moa zany de hoe fiadanana de ny anazy PIWS pipi
misy izy metsana pisy eo amin'ny lohan'ny lary Rodolphe dia za tsy tena tsy mahakasika ny foko dia mahavarina anafa ny ao anatin'ny foko honenan'ilay olona mamelany elo fa tsy hoe le mitoatroatra be reny hoe za mihitsy nataony la hoe pisy ny oatoako fa nga tena nisy pisy teo e ditanareo le zavatra ataony devoly zavatra teny mandratra ny eritreretany sain'ny olona nefa Andriamanitra tsy tokony akasika anao le izy satria mety misy zavatra tsy zakany nakambany taminao tamin'le teny tsy zaka tondro kely ho fonao dia teneny foko a ianao tsy mahazo mitroatroatra aloha hiteny zay hiteny ihany fa ianao an Jesosy tsara fanahy mamela heloko mandrakarivo be fitiavana vokatry ny fanahy hita maso tsy mahareteka ao an'Andriamanitra alleluia mahafantatrareo fa Jakoba rehefa tsy niomana dia natory izy tsy mivavaka dia nahita izy niakanidina teo ny anjely tamin'andro ve eto amin'ity toerany ity tokoa Andriamanitra fa zany tsy nahalala nandray tsy fantatrao fa eo Andriamanitra tsy eo Andriamanitra nareo fotsiny tsy mifankahita indraindray fa zao miandry inona Andriamanitra miandry ny communion anao izy miandry anao iombona aminy izy no mitondra anao izy no mitantana anao izy no mampijoro anao izy momba anao zany no mahatonga an'ireny mpanompoandriamanitra sasany ireny tena tony ao anaty korotana manana fahatony iny izy ao anaty korotana satria mahatsapy izy ny présence n'Andriamanitra miaraka aminy ao ve tsika sa tsy eo dia inona ary zany no ahalalako fampicommunion ako inona ny toe-po ahalalako fampicommunion amin'Andriamanitra aho mpanjaka varo toko fahiny 7:1 ka hatramin'ny 7:7 ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho an'ny izy ka tonga aly ireo ary manodidina ny tanàna tonga dia encerclé zany ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa zany ny zatoviny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia hoy ilay zatovy taminy indristo aolany ataontsika nanino ty olony ty nanino panika nanino natawatra 9:20 ary hoe Elisa aminy aza matawatra fa nomba antsika dia be no momba azy ary Elisa nivavaka hoe Jehovah mifona aminao ampahiratiny maso mba hitany ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovy ary dia nahita izy ka endro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafa manodidina ny Elisa ao ve tsika zao no lalàna fa manana communion ianao ninona hitan'ny mason'ny olona ety ivelany ny zavatra mitranga tonga mitady ampahory sy ampidarapoka ny finoanao zany ny mahasamihafa ny Elisa sy ny mpanompony dia communion teto na nahitra dia zao le vavaka nataony Elisa ny vavaka nataony Elisa aloha tairokely ohatr' izay nareo dia vavaka tsy nangatahany mba elan'le tawatra fa vavaka ampahiratana ny masony mpanompo inona ny dikany Elisa tsy manome lanja ny olana fototra atao hoe tawatra satria tsy misy an'izany ao anatiny fa nanome lanja izy ny fanatrehan'Andriamanitra arakaraka ny kalitao ananantsika ara-piombonana amin'Andriamanitra ny mahatonga atsika tsy mahita afa-tsy ny fanatrehany miatika zay tranga tokony atahorana sangany tsara ny tanany zay miaino hitanao na ny sujet de prière na ny zavatra hoentina mambavaka azy tsisy idirany mihitsy ny amin'ny zavatra andrasan'le olona tia nitondrana mambavaka azy hoe mba hoe tao mambavaka fa matawatra zany Elisa tsy mivavaka esory ny tawatra Andriamanitro fozy izy ampahiratiny masony ahita zay hitako
Ny olona tsara communion dia manokatra ny masony hafa ahitan'Andriamanitra fa tsy ahita problème. Jereo ny masony akaiky anao, sitrany ianao e. Zay ny mahatonga antsika mampianatra anao hanana communion fa tsy manokatra ny masonao ahita problème hovahana. Rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra, ny ao anatinao mihitsy no hovain'Andriamanitra, tsy ahita sy hanome lanja zavatra fa ankoatra ny fanatrehany. Ay. Halleluja! Ohatsy izy teto, arayo, ampahirato ny masony. Izy nefa tsy jampany gasika hoe tena hoe tsy mahita. Fa zavatra hafa ny hitany, mitovy ny jamba, ampahiratany. Sy ny olona mahiratra tsy mahita fa tsy problème. Mahatonga anao mipanika loatra satria tsy ampy communion, tsy ampy communion. Fa rehefa ampy ny communion, misokatra amin'ny masonao, tsy mahita fa tsy Andriamanitra ao anaty ady. Zavatra tokony hampangovotra satria efa voadidina maramila ny tanàna. Edizeny fo maraina, tsikitsiky izy. Dia taitra Gehazy, sam'izao ihany ko nahoana ianao mitsikitsiky, za te efa latsaka hatramin'pisiko. Pisy anankiroa no nitranga tamin'io, le pisy anankiray latsaka. Le pisy anankiray tsy tao. Dia ozy izy tamin'ny Elisy, indrisy ninona. Indrisy mantsy hono. Ozy izy, Elisy. Jehovah, tsy ndresaka tamin'ny ntsony izy. Jehovah, tonga dia tany amin'Andriamanitra satria tany netany hoe tsy mendrika tokony ifampiresahana ntsony. Jehovah, ampahirato ny masony ahita. Teny zavatra nitranga, tsy hoe manodidina n'izy ireo, fa manodidina ny Elisa. Dikan'izay mila manakaiky Elisa izy mba ao anaty protection koa. Fa tsy Elisa, fa tandindon'ny Kristy Elisa. Testamenta taloha io. Fa amin'izao tsy Elisa intsony fa Jesosy. Raha tianao ny hiditra eo ambany fiarovan'Andriamanitra tanteraka, raiso Jesosy, miaraha amin'ny Jesosy, aza miataka lavitra an' Jesosy, manompo an' Jesosy, miombona am' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy rery lalana, famarinana, ary fiainana. Tsy olona io fa Jesosy io. Sao dia misy mitady Elisa tampoka andray. Efa tsy afa-po tamin'ny Elisa ny Andriamanitra matoa tsy nanao ny Elisa ho Mesia. Fa natatra ny mari-pahamasinana sy ny refim-pahamasinana, mendriky no atsangana maty sy Mesia tokana. Jesosy no zany, Ancien Testament Élysée, ombre an' Jésus. Testamenta taloha Elisa, fa aloko Jesosy. Jesosy ny tena izy. Fa tsika nanomboka te apidipiditra atsika eo amin'ilay mapetipety atsika, dia adinontsika ny fahafenoan'ny hazo fijaliana. Ary nefa ny fandrombinana ny fahamarinan'ny testamenta vaovao ny amin'ny hazo fijaliana dia marika anehoana ny antikristy avokoa. Ny antikristy ne efa manomboka. Ary teteny aminareo fa ny fampianarany ao fiangonana. Satria ny antikristy ny dikany antikrista aloha voalohany indrindra tahaka ny Kristy efa tsy izy. Manahaka amin'ny endrika ivelany fa tsy manana fototra ao anaty iorenana na hafa anazy. Ny zanak'Andriamanitra manahaka ao anaty, ny antikristy teseho eny ivelany. Fa ny zanak'Andriamanitra no aseho eny ivelany. Rehefa manaiky ho tarihany. Aleo mihitsy no tsy ova mihitsy le filazantsara. Aleo tena ao amin'ny Kristy hatramin'ny farany. Alléluia. Ka rehefa omenao lanja ny fanatrian'ny fisiny ho ambony lavitra noho ny olana izay atrehanao, dia manomboka ianao ihany no vain'ilay fampaherezana hifankahita amin'Andriamanitra ao anaty ady. Farany. Tiako fantatsika fa tsy mila hoentina mambavaka izany ny olana.
fa mivao azy io rehefa jerenao ny tantarandreto olona anankiroa reto misy miainy ve o sany miainy tsara amen ompantsaka faharoa toko faefatra ray manontolo anetrananao mijery azy fa tsy ovakiko fa manjary lasa lava loatra misy tantarana vehivavy anankiroa ao mpantsaka faharoa toko faefatra iray manontolo io vehivavy anankiroa io ny anankiray vehivavy sonemita dia ny anankiray vadina mpaminany matina mila trosa dia saika lasa andevo hatramin'ny zanany ao le vehivavy voalohany isaky mandalo Elisa dia zao ny ataony amin'ny Elisa miatrano atao trano miatrano atao trano dia miatrano Elisa dia nanaovany trano mihitsy Elisa zany hoe manam-bola izy zany manan-karena dia nanaovany trano Elisa dia zao ozy izy Elisa makanesa aty ianao dia napetsony angiady dia hoe amin'ny herinandro inona ny olona andrareo fa inona ny tiana nampiananao dia ozy izy ny mpanompony Elisa fa nga tsy hitanao zao izy mivady mbola tsy mananjanaka zao dia ozy izy Elisa amin'ny herintaona hitrotro ianao asa mandainga amin'ny mpanomponao satria tsy nintsony izy hoe hiteraka zany hoe ny tena marina nation soratra masina zay mba ahitana hoe nampetranona ny Elisa tao an-trano tsy hoe mba hatonga azy ainanjanaka fa na izy ara tsy nanantena ny ainanjanaka itsony fa fitiavana an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa Andriamanitra ny hitany fa tsy Elisa dia mpanompon'Andriamanitra dia aloha petranona ajangan'ny tanan'izay miaina dia azonao ngamba ny tiako tenenina betsaka amintsika no manao zavatra mba hiandrandra vokatra nefa tsy tian'Andriamanitra zany tsy zay ny azahoana azy halleloia avy aloha izy asa saina hamaly ianao rehefa tsara fotsiny toe-ponao satria tsy vidivarotra koa ny fanompoana fa fifankatiavana amin'Andriamanitra amen satria amen dia zao ny zavatra nisy le vehivavy anankiray faharoa indray nomen'Andriamanitra ny ramatoa voalohany vehivavy anankiroa indray inona ny tokony ataoko fa mpanomponao vadika efa maty ary rehefa maty izy dia namela trosa be dia tonga mpitako trosa dia ny zanakoroa indray no ataony andefo dia inona ny misy eo an-tranonao telo io dia angono volany dia tsetsetsetsetsetra vakio any an-trano fa zao le zavatra tiako zarainao anatin'le izy nahavariana fa toko ray ireo fa problème mifameno solution mifameno zay nananan'le vehivavy voalohany ny problème an'le vehivavy faharoa ary le nananan'le vehivavy faharoa problème an'le vehivavy voalohany le voalohany tsy nananjanaka le faharoa nananjanaka roa le anankiray dobotrosa le anankiray manatombo afaka manangana trano fa ny zavatra nafinaritra itoko raha io ihany mivalian'Andriamanitra daholo izy roa Jesosy ny solution Jesosy Kristy avy any Nazareta ny vahaolana ho anao amen mety ny olanao vahaolana ho an'ny hafa ary vahaolana ho an'ny hafa mety olanao eto tany zany tsisy manana ny feno fa zany no antony hifamenona toky raha io fa zany ny zavatra mitranga ao tompoko lahy sy tompoko vavy samy eo akaiky eo ihany nefa ohatr'izany ny zavatra misy teny mentsika Andriamanitra fampaherezana anankiray ananganana ny finoantsika azon'Andriamanitra ataony manasitrana ny aretina rehetra azon'Andriamanitra atao ny mamany olana rehetra fa valio zay mahamaika an'Andriamanitra miorena tsara aza miova fikiro zay marina mandehana amin'ny fahamasinana fotoana zao ampy zay ny fandehanantsika tamin'ny fiainana saritsariny za raha miteny teo aloha tonga dia alohan'ny amaranako mivavaka raha miteny teo hoe mila refondation ny firenena na ny Madagasikara tsy miresaka politika ahako fa tena miresaka mihitsy zay mety hoe ahasoa ny fiainantsika menakavy amin'ny fananantsika toe-posy toe-tsaina miova raha ny marina raha kristianina daholo malagasy rehetra dia tokony hanana an'izany toe-pony Jesosy zany no mampiavaka an'i Jesosy ny finoana hafa Andriamanitra midariko Andriamanitra mamono Andriamanitra mandringana
mbola mijonona toko fafolo andiny fafolo daholo fa ny mahasamy hafa ny ianao le hitondra fiainana be deaibe ao amin'i Jesosy mampiavaka an'i Jesosy sy ny kristianisma ny fanambaran'i Jesosy lanjan'ny fitiavana ho ambony ny zavatra rehetra ny kristianina rery ny mavita mamela heloka zay nanisy ratsy azy zay rery mampiavaka ny kristianina amin'ny finoana hafa noho izany ny alalana fa kristianina ianao mpanaraka an'i Jesosy mahay mamela heloka ianao amen. Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy izy mihitsy ny hoe alleluia sotra fanamasina zay le nitondrana mibavaka io ka niteny rehetra zay loko mivavaka ny fanamasina rery no mametraka azy eo fa za tena mino firaisapo fifankatiavana ny tena fahasahiana faran'izay tsara indrindra ary dingana faran'izay ambony indrindra ho an'izay kristianina rehetra maheno an'ity ka nomen'Andriamanitra fahafahana afaka ampanjaka nyity teny zay lanseko atao anatin'ity afatra ity dia zao raha vitatsika ny mamoro ny gasy rehetra andatabatra boribory teny ifamela heloka marina ifamela heloka zany rôle tokony hoentin'ny fiangonana rehetra hitondra fampiavanana sy famelan-keloka marina amin'ny alalan'ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy satria tsy maintsy Jesosy vao afaka mifamela ny fifamelana takiny eto tsy sentiment na fihetsepo satria tsy eo amin'ny nofo fa safidy satria ara-panala izy tahaka an'i Jesosy namela teo amin'ny azy fijaliana zay nandefina azy zay namono azy sy tahaka nataon'i Stefanina zay nitora-bato zay nitoraham-bato nefa namela ny Elokisôly ka natonga azy n'Andriamanitra nijoro mihitsy teny am-bavahadin'ny Damaskosy anova azy ho tonga Paoly zao mantsy manana tanjona lavitra tsika akory ty tamaso ty akoatra ny fiadanana zay anapaka eto amin'ny firenentsika raha manjaka eto zany famelan-keloko zany dia anomboka isy tontolo ara-panahy iova eto Madagasikara satria hiditra tsehatra ny fanamasina hiditra tsehatra ny fanamasina hiasa mahery ny fanamasina ary ao anatin'ireo ao anatin'ny fibebahana tokony isy zaka io sy misimisy zany eto hoe zay nalaiko tamin'ny tsy marina dia onerako avy efatreny mameny tsara zavatra ohatr'izany zany ny zavatra mba azonao angamba le tiako teneny alleloia fibebahana io dia mifamela heloka le izy dia avela andeha amin'ny programan'Andriamanitra sy ny planiny amin'izay ny zavatra rehetra tena mitsotra aminareo fa le souci be deaibe mitranga feo mandeha amin'ny vaovao efa mandeha amin'izao zany no resako vetivety mijanona daholo hatreo le hoe fatahorana isy hijapy train fatahorana isy an'ity na ity isy an'izao na izao na izao na izao fa zao fotsiny alao ny fahamarinana ao amin'i Kristy Jesosy nitondra antsika tsy aza mieritreritra olona mieritrereta n'Andriamanitra dia alao tena fanapakevitra entitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fa kiondalana zao tsy maintsy anaovana antsoavo amin'ny famerenany maro amin'ny fahamarinana voalohany manana fanahy endreketantsika mba ahafahany fanahiny olona iombona amin'Andriamanitra amin'ny tontolo mandrakizay mapety ianao ny famelan-keloka lalana amin'ny fahadiova-po ihany koa faharoa ampety zavatra be deaibe satria rehefa tanteraka ny famelan-keloka dia mety isy fitsorona sy famangina avy amin'Andriamanitra ho ampon'ny olona tsirairay avy zay mifamela sy mifanantona anatin'izy fa mahagagany sarotra ho an'ny olona tsy manan-kiova mihitsy ny andrain'le tenim-pahamarinana fa zao mangataka tsika amin'ny fanamasina tsika rehetrarehetra ireo andohalika mba hatanteraka an'izany eo amin'ny firenentsika sy ho antsika tsirairay ho antsika koa aloha so tsika mandohalika eo tompo aoka ifamela heloka nefa ianao amin'io manana olana amin'izao bavin-dreninao dia zao aloha dia réglé daholo zavatra tokony réglena rehetrarehetra amen zay vao afaka andohalika eo amin'ny firenentsika hitanao Andriamanitra mitsangana eo toerana misy antsika tsirairay avy toky hofa any amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tesotra sakasitraka anao zay amin'izany teny zany manome voninahitra anao zay amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny fitondranao mahagaga zay dia mino fa miara-miasa asoa ny zavatra rehetra atateraka ny sitraponao Andriamanitra makasitraka anao zay misaotra ny amin'ny fanasitrana ny toe-ponay toe-pananay ny sainay ny ao anatinay
zay tsy nambolenao rehetra Andriamanitra ao korava tsy anaketsy anapahefany reny mangataka aminao koa androany maraina ny fanasitranana ny rofo sy aretina rehetra ny fanafahana ny tsiraray avy ho afaka amin'izay mangeja zioga aretina toepo tsy famelan-keloko reo zavatra maro samihafa mahatonga ny filazantsara anao tsy tena andaitra sy asa ao anatin'ny olonao dia oka androany maraina hiasa ny fanahinao anaisitra an'izany Andriamanitra fenoy izahay Jesosy fenoy fananao masina izay anna fahadiovampo anam-pitiavana iraisaina ifankatia ifanohana amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta menanao mifankasitrahana mandrakizay dera laza ery saotra fekofana ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo amen. Ho zay aminao hoe sitrana amin'ny rofinao rehetra. Ho zay aminao hoe mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy. Miomana tsara, miatrika ny mpapakatra, andro tokana androany maraina, andro tontolo, androany tontolo, iombonanao amin'Andriamanitra sy tsakotsakonao an'izany teny fiainana izany. Dia mandehana fahitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapirana ny tavany amin'ny Jehovah ka mindrafo aminao, nanatra ny tavany amin'ny Jehovah ka mianao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jereo ane mazoto tena vetivety sady nafanaritra vetivety sika. Vaovao amin'ny zoma hariva dia direct anao ataontsika aloha hatreto. Direct eo amin'ny HVK mission events. Ilazao ny namana Matsakaiza eo ihany koa ny tompon'andraikitry ny radio moa zany pasteur Berman dia mbola mba mitohy ihany ny filazantsika ny fandrona ny etsy bypass ny sabotsy maraina dia ny evangelista sy ny mpiara-manompo izay afaka ny zoma maraina fotoana anafiantsika ny andoharany fotsy reny tantara reny dia mba manao flyers eny manodidina tsika mba ampilazana amponina sy eny amin'ny manodidina iny fivoriam-bavaka zay ataontsika eny amin'ny centre amin'ny manomboka amin'ny fito maraina atsangany an-tanan'izay mba vonona anao an'izany any andoharany fotsiny wow misaotra zay tsy vonona aloha za manangan-tanany fa zay tena vonona manangan-tanana atsangany hoe mba zay namana ihany tena andendeha tsika dia za koa anatin'ilay izy tsy mandeha mitondra bafila kely tsika ohatra ny teny an-tsena aloha dia eny verina ohatra ny tamin'ilay voalohany mihitsy amen zay koa ilay fiverenana ny fitiavana voalohany dia maniry antsika rehetra mba anatanteraka an'izay fitona filazantsara izay etsy misy manandona misy ny atao hoe mananjary misy ny mahabo eny misy ny andorany fotsy manodidina ray manontolo iny entsika no mizara flyers tena samy mba manao flyers noir et blanc fotsiny atao fa zay atao lafo be reny dia sy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao dia ny ohatra any amin'ny pasteur sandratra ny anina ny matrice dia avoaka alefa eo amin'ny HVK mission events angamba dia asiana soratra kely le izy hoe ohatra ty le anaovana le izy dia mba iny daholo ny copie ataontsika zany dia mba zay tsy afaka hoe manatrika mba manao flyers dia manome le namana afaka mandeha izarana an'le izy satria tena ilaina be dia be dia misy tsy maty dia manino zay ny tsy mahazo hoe manao an'izany ny olona amin'izao zany ohatra misy zavatra ohatra zany kely dia tsy maninona fa mba mizara dia asiana le atao le fizarana le flyers aorin'ny antsoantso ataontsika mba anairana ny fotoana eny manandona centre ny fotoanantsika amin'ny herinandro mandra-pahatonga ny ty volana oktobra ray manontolo ty aloha zany dia eny amin'ny centre foana no anatanterahana ny sabotsy maraina hatreto centre HVK mission mo hitanareo le eo amin'ny gastronomie pizza bypass iavoloha eo amin'ny toerana io dia misy olona mitseny ianao mitondra anao any eo amin'ny toeran'io fotsiny aloha tonga dia amin'ny fitora eo dia efa misy olona mijoro amin'ny fitora maraina dia eo zany tonga le olona dia ary le centre dia mitondra anao makany dia avy eo indray miverina izy maka manaraka ohatr'izay hatrany hatrany alleloia dia mino fa afinaritra antsika indray fotoanantsika be dia be ny tsy afaka makany ny sabotsy ntsitra fa tena mitsotra aminareo fa hafa mihitsy le manatrika fotoana no le manaraka direct tsy marina ve zany tena misy zavatra voarainao misy zavatra manokana sady endrika hitarafana amin'ny fanetretenanao ihany koa zany eo am-panompoana an'Andriamanitra tsy hoe Jesosy amangy anao trano amin'ny efitra mangina fotsiny fa ianao mitsy miala avy any amin'ny toerana manome voninahitra azy fanetreteny zany zay mahatonga ny Hebreo milaza hoe aza mavory avako malalako ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanao ny sasany tsy hainao dia tahiny tombontsika rehetra amen tiana be nareo mivavaka ho anareo zay amen ary mamy be le teny
dia andao ity izy antsika foana ny aina ao anatin'izany teny mpahamarinana zany mitsangany amin'ny toerana misy anao dia jereo ny olona roa sy telo manodidina anao teneny hoe fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anao hoe dia fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a misy olona eto marary tsinay nyteny amiko Andriamanitra zao mandana jerevy manao vehico tsy ao ntsony le problème anao problème amitsinay le izy fa mijoro vavolombelona ianao misabotsy a fa tsy hoe tonga avy any dia hoe paster zany le olona fa zany ina ty matoa Jesosy ny teny an'le dia Jesosy no mevonahitra fa tsisy idirako alleloia fantatrareo tsara zao fa Jesosy no miteny efa ndeha ody isika amen misy olona man'olona amitsinay ny sitranoko ao dia tonga zany dia mba mandana mijoro vavolombelona rehefa avy eo fa tsy miantso ana mangingina fa mevonahitra eo mason'ny olona fa zay menatra eo mason'ny olona dia menatra azy koa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra amin'ny sabotsy maraina ny fotoanantsika fijoana vavolombelona tonga maraina mpandray anjara amin'izany moa zany mavitrika sady eny mba vady dia fitsenanao Pasteur Bogos alleluia tahin Jesosy daholo eo